manana aretina i Madagasikara ary ny aretintsika tompoko dia oka zava fa ny fisian'ny fitondrany Andry Rajoelina sy Ravatomanga mazava be ngam'izay tsy misy raha iny fitondrana Andry Rajoelina mihitsy ny vahoaka malagasy dikan'izay dia tsy ny fantatrareo dia mila anazy ny fahefana ahafahany mangorona ny vola izay eo dia mila anazy ny fahefana mitohy mandrapatapitry ny ainy dia rehefa avy eo dia tohizany foana izay dia tsy ho tapahantsika mihitsy ve za cercle vicieux zany manana mission izay ho lany maire eo hitondra ny fanantenan'ny vahoaka malagasy hitondra ny fanantenan'ny malagasy anohitra sy andrava ny fitondrany Andry Rajoelina io. Ny voaka avy tao anaty fahangina ny Fanily Soaerneva manoloana ny konikonina Alabato izay ho ataon'ny mpitondra fanjakana ampandaniana ny kandidan'izy ireo amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Afaka zaraina telo samihafa ny votoatin'ny direct izay nataony tao amin'ny page Facebook. Ny voalohany azo eritreretina ho androdanana ny fitondrany Andry Rajoelina ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Raha toa ka bata fandresena ny avy amin'ny fanoherana amin'ireo faritany enina manerana ny Madagasikara. Ny faharoa namaky bantsilana ny tetika maloto fanaon'ny volomboasary amin'ny fahangalaram-bato nandritra ny fotoana ny fanisy sy ny tetika maloto ho ampiasain'izy ireo amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Ary ny fahatelo farany dia ny fanentanana ny vahoaka malagasy ifidy ampandany ny kandida tena mpanohitra tia tanindrazana ary vonina hiaro ny safidim-bahoaka. Ndao ary miororo no sady matahotra ny mpitondra fanjakana ankehitriny indrindra fa filoha Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga hoy Fanily Soaerneva. Matahotra izy ireo sao dia lasan'izy ireo avy amin'ny fanoherana ny toerany ben'ny tanàna amin'ireo faritany enina satria fantatr'izy ireo mazava tsara fa raha lasan'ny fanoherana ireo toerana ireo dia vitatreo ny momba ny fitondrana Andry Rajoelina. Iozongozona eny mety hiala amin'ny toerany aza ny filohantsika ankehitriny. Eo indrindra isika izay mihitsy no tanjona hoy Fanily Soaerneva. Mila esorina ny virus eto Madagasikara. Nampahafantariny ny vahoaka malagasy izay mbola tsy mahalala fa maharary Madagasikara ary filoha Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga no tompon'andraikitra amin'izany. No tsy peny mazava tsara fa tsy aretina tsotra fa aretina toy ny omamiadana no manjoan'ity Madagasikara malalantsika ity. Ka mila fongorina. Mahalala tsara itsika rehetra malagasy mpifidy ao amin'ny tanan-dehibe anankenina ao Madagasikara ary indrindra Antananarivo, Toamasina ary Majunga amin'izao fotoana izao dia mahalala tsara fa manana aretina i Madagasikara ary ny aretintsika tompoko dia oka zava fa ny fisian'ny fitondrany Andry Rajoelina sy Ravatomanga mazava be ngam'izay. Hitantsika ny sarin'ny paritaka tamin'ny 2 andro lasa izay nandritry ny herinandro ity Ravatomanga mandeha manao fivoriana any amin'ny biraon'ny chef de région any Majunga. Inona ny alehan'ny Ravatomanga? Inona ny antony angalany sary sy ampisehoana io izy samanoana ny maire any Majunga? Ny candidat maire any Majunga? Inona ny mahatonga an'izany hozy izy nareo satria te ampiseho izy hoe ity ny candidat-nay ary anareo aza mieritreritra hoe matoritory zareo matahotra mafy izy ho lasany fanoherana ireo province anankeninareo. Raha vao lasan'ny fanoheran'ireo dia izay natao hoe vita ny amin'izareo satria ny araka ny teneniko hoe ny olona ny ponina eny amin'ireny grande ville ireny maharaka ny vaovao mahafantatra hoe inona ny olana ary raha ireo olo ireo no mirahina miaraka amin'ny mpanohitra dia vita ny tantarany fitondrana Rajoelina. Nanome toromarika ho an'ireo kandida izay eo amin'ny toerany ben'ny tanàna amin'ireo faritany enina manerana ny Madagasikara i Fanily Soaerneva. Manana mission tsy maintsy vitaina ny ben'ny tanàna. Dia tsy inona zany fa amelona indray ny fanantenan'ny vahoaka dia ny androdana ity fitondrana mampijaly vahoaka ity. Ary kanefa nolazainy maharary Madagasikara ary filoha Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga no fototra izany rehetra izany ka mila fongorina hatramin'ny fakany. Izany rehetra izany dia ilana kandidat tena vonina anohitra n'ity fitondrana ity, vonina anozongozona ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina. Manana mission izay maire lany eo amory ny vahoaka malagasy anala ny Rajoelina. Antananarivo voalohany amin'izany. Manaraka Tamatavy, manaraka Majunga, manaraka Fianara,
Diego Toliara. Fa raha ohatra hoe candidat maire, mbola vao candidat izy dia efa milaza hoe za tsy mandany amin'ny Atsineroa, dikan'izay izy hiara hiasa amin'ny fitondrana. Raha milaza izy hoe za hiara hiasa fa mila fampandrosoana, tsy handroso zany Madagasikara raha mbola mauvaise gouvernance, corruption, favoritisme no hitondrana ny Madagasikara. Raha vao olona hiara hiasa amin'ny jiolahy dia anao fomba ny jiolahy, tadidio izay vahoaka. Rehefa olona miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo. Tsy misy voromanga hiteraka vorondolo ary tsy misy vorondolo hiteraka voromanga. Dikan'izay dia rehefa ny olona anankiray milaza aloha hiara hiasa amin'ny fitondrana i Andry Rajoelina na hoe za tsy handrafy ny fitondrana i Andry Rajoelina, dikan'izay dia ny vahoaka no rafesina. Tsy misy raha iny fitondrana Andry Rajoelina mihitsy ny vahoaka malagasy. Dikan'izay dia tsy ny fantatrareo dia mila anazy ny fahefana ahafahany mangorona ny vola izay eo dia mila anazy ny fahefana mitohy mandrapatapitry ny ainy dia rehefa avy eo dia tohizany foana izay dia tsy ho tapahantsika mihitsy ve za cercle vicieux zany. Ankoatr'izay, nitodika tamin'ireo candidat izay manana projet tsara na programme an'asa izay mety amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, indrindra fa eo amin'ny commune izay ilatsahany. No tsy pihan'ny Fanily Soerneve mazava fa tsy misy zavatra mandeha eo raha mbola eo ity fitondrana toy ny kansera na homamiadana ity. Nanome ohatra izy toy ny olan'ny rano sy ny jiro izay tena hita tokoa fa tena ratsy fitantanana sy feno fanodikodinam-bola. No singaniny manokana tamin'ity direct izay nataonyity fa ny marché rehetra ao anatin'ity orinasan'ny Jirama ity ho izy dia any Mamravatomanga daholo. Ny resaka solika ohatra dia ny orinasan'ny Mamravatomanga no mikirakirana ary ataony x5 na x10 ny prix tokony ho izy no omeny any fanjakana. Araka izany, ity fitondrana ny Rajoelina ity mihitsy no mila arodana, mila esorina hatramin'ny fakany. Misy miteny manko hoe kianao ny projet anay. Miala tsiny fa rehefa tsy projet anao mitondra ny fanantenany vahoaka malagasy dia tsy izay akory ny andrasan'ny vahoaka io. Marina fa tapaka ny jiro, tapaka ny rano, tsisy asa, tsy misy fianarana mandeha amin'izay laona. Io zao atoato dia tsy ho voaloha ny karamany tsy ho voaloha ny karamany mpiasam-panjakana dia asa inona ny solution an'zareo tsy haiko hoe amorona solution ahoana ry zareo andoavana an'io fa izany zany ny symptôme misy ao Madagasikara noho ny fitondrana Rajoelina izay cancer mikiky an'io Madagasikara io. Dia izay cancer mikiky izay mila maire anakenina amin'ny province anakenina mitarika ny vahoaka ary mitondra ny fanantenan'ny vahoaka analan'ireo satria rehefa tsy sitrana io cancer an-Rajoelina io fitondrana Rajoelina homamiadana ao Madagasikara io dia tsy ho résolu, tsy ho voavany olany jiro satria mahatonga ny jiro sy rano tapaka tompoko mauvaise gestion amin'ny Jirama, fanodikodinam-bola ao amin'ny ministerany rano sy ny Jirama, fanomezana marché public sy marché fictif any orinasany Ravatomanga. Tsara fantatrareo zany ny mahatonga ny solika miakatra lava sy tsy voafehy dia satria ny orinasan'ny Ravatomanga no mpitatitra solika ao Madagasikara. Ny marché rehetra ao Madagasikara zany dia tsy maintsy misy diatanan'ny Ravatomanga. Fanampin'izay, iara mahita fa tsy mangarara ny fitantanana ary izay zavatra izay no mahatonga ny fanodikodinam-bola avo lenta. Nanome ohatra tsotra izy mba hahafantaran'ny vahoaka malagasy ny tetika maloto nyity fitondrana ity. Ohatra, mindram-bola any amin'ny FMI, ny fitondram-panjakana, mody manao fotodrafitrasa izay tsy misy ifandraisana amin'ny fampandrosoana no sady tsy laram-pahamena ho an'ny vahoaka. Ary ity fotodrafitrasa ity no miteraka fanodikodinam-bola avo lenta. Ny olona manana toerana ambony daholo no tompon'ny marché rehetra, toy ny governor'Analamanga, Mamravatomanga sy Filoha Andry Rajoelina sy ny maro hafa. Tsy mangarara ny fitantanana, tsy fahaiza-mitantana, mauvaise gouvernance ary fanodikodinam-bola, corruption, favoritisme
sy indrindra tsisy firarahina mihitsy hoe ahoana ny ampandroso any Madagasikara fa dia hoe maka volany amin'ny banque mondiale, banque FMI dia mitaky vola amin'ny hetra sy ny douane dia ahodina. Ny fomba fanodinana zareo vola tsy voatanisa fa ampiasana any amin'ny marché daholo izy. Mody hoe anao terrain manara-pentritsika, anao stade manara-pentra izay tsisy idirany développement bahoaka mihitsy izany stade manara-pentra sy terrain manara-pentra izany fa marché ho Andry Rasoamaromaka sy ny ekipa-Andry Rajoelina fotsiny. Hita taratra ankehitriny ihany koa fa tsy manisy asina ny vahoaka izay nifidy azy filoha Andry Rajoelina, indrindra fa ny vahoaka mpiray tanindrazana amintsika ho Ifaniry Soerneve tao amin'ny page Facebook-ny. Ataony izay fomba rehetra ampahoriana ny vahoaka. Tsy omeny izay tena ilainy ny vahoaka malagasy fa omeny varitsinjo, jirotsinjo sy ny maro hafa entina handemen-tsaina ny vahoaka rehefa tonga ny fifidianana. Araka izany rehetra izany dia ilaina ny kandida vonina anohitra ny zavatra tsy mety, vonina androdana ity fitondrana toy ny omamiadana mamatotra ny Madagasikara tsy androso ity. Ny lalana ny tompoko ka misy vola prévu azany ao anaty budget mpanjakana. Fantatrareo moa fa ny tombo une fois et demi, zany hoe ny tombo avy ray eny sy tapany ny loi de finance tamin'ity taona ity. Dikan'izay misy projet PDB ao tokony hanamboarana lalana. Maninona ny lalana eran'ny Madagasikara potika daholo. Hitantsika tsara io fa ny lara-pahamehan'io fitondrana omamiadana ao Madagasikara io dia ny bling bling, ny fizarana vonjy-tavanandro. Karamera mbola andehanao vonjy-tavanandro koa no mbola hofidianareo eo. Dia tsy tondra mihitsy ny vahaolana amin'izay omamiadana maso any Madagasikara zay. Ankoatrin'ireo fa voalazy ireo, namaky-bantsilana ny osika fanaon'ity fitondrana Andry Rajoelina ity rehefa tonga ny fifidianana Ifaniry Soerneve. Novaky ny bantsilana manokana ihany koa ny tetika vaovao izay ho ampiasain'izy ireo amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Teboka telo no afaka singanina ho mety ho ampiasain'ny fitondram-panjakana amin'ny resaka alabato amin'ity indray mitoraka ity. Ny voalohany, mikarama ireo tompon'andraikitra ny bureau de vote andatsabato ao anaty urne mialohan'ny fotoana. Ary izay tetika maloto izay fa nampiasain'izy ireo tamin'ny fifidianana ny fanisy, ohatra tamin'ny fifidianana député, fifidianana filoham-pirenena izay natao voatsela teo ihany koa. Ankoatr'izay, afaka mandefa olona izay tsy misoratra ao anatin'ny listim-pifidianana izy ireo, mitondra kara-panondrony fotsiny sy ny ordonnance ohatra, sy ny maro tsy voatanisa. Maro dia maro ny fomba fisehony, fa ny zavatra azo antoka dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny tompon'andraikitra ny bureau de vote, sefim-pokotany sy ireo manodidina azy ny fitondram-panjakana amin'ity resaka alabato ity. Ary karamaina ireo olona ireo fa tsy miasa maimaim-pona. Ny osika ataon'zareo dia ohatr'izao fandehana. Bourrage d'urne zany hoe ny andro fifidianana dia karamaina ny chef ny bureau de vote, ny président an'ilay bureau de vote sy ny mpikambanao anaty bureau de vote omeny vola dia bourreny zareo ny urne. Na dia zato fotsiny isaky ny bureau de vote maromaro be olona no anaovany an'izay dia tadidio fa bureau de vote anankiray dia entre ny 300-400 électeurs ny ao anaty bureau de vote. Dia tonga dia efa fenony 50 na 100 ao anatin'ny urne dia efa manana au moins 50%. Faharoa fangalaram-bato dia ny boostage na électeur, zany hoe misy mpifidy eo amin'ny 100 mahery tsy misoratra ao anatin'ny liste électorale fa omena ordonnance dia omena dia mitondra kara-panondro dia milaza izy hoe tiany ordonnance ifidianako eto dia ataony ohatran'izay isaky ny bureau de vote maromaro dia efa miakatra koa. Manana olona 100 isaky ny bureau de vote izy dia izay tsy hanaovany bourrage d'urne dia hanaovany bourrage na boostage na électorat. Dia misy koa ireo kara-pifidianana izay tsy nalain'ny tompony dia andefasany olona ifidy dia na tsy mandeha akory ary le olona fa tonga dia le président na bureau de vote tonga dia manao signature hoe mifidy aby ireo olona ireo dia isain'le izy misy 70 tonga anakany kara-pifidianany
mbola nampiny fanirisoerinaivo ihany koa misy ihany koa ny méthode efa nampiasain'izy ireo tamin'ny fifidianana ny fandesy toy ny tamin'ny 3:24 2:24 sy ny 3:24 ohatra manome vola ny mpifidy izay andatsabato izy ireo mba andatsabato amin'ny candidat volomboasary ary tsy maintsy mitondra profo ireo olona ireo vao mahazo vola ary ty tetika ty dia efa nahomby hatramin'izay ary mbola ho ampiasain'izy ireo ho ifanisoerinaivo ireo zavatra anankitelo ireo no tena mabetsaka ny alabato dia misy ihany koa le olona asaina mifidy hoe omena vola ianao 10,000 dia mandana fidio ny candidat zao dia rehefa miverina vany ianao mampiseho hoe reto ito ny alainy sary le izy ohatra alaina sary amin'ny telefona dia io fa nykochenao le iary lalana le candidat tiana ampifidianao dia aseho hoe io dia amendray ny 10,000 dia tsy voatery hoe 10,000 le lazaiko fa arakaraka izay vola fa amidy zany amidy vola ray alina na 10,000 ny vatonao dia izany no osika ataondreo dia isy lazandreo hoe laingy zany tsy laingy zany tompo fa zany foana nisy nandritra ny 2013 2018 2023 ary zao tsika amin'ny teny zao mbola hanao teo ampamaranana ny direct zay nataony dia nanao antsoavo tamin'ny candidat izay nirotsaka ho ben'ny tanàna manerina ny nosy indrindra fa candidat ho ben'ny tanàna nireo faritany enina manerina ny Madagasikara naverina nampafantarana sy nampatsahivy nireo candidat izay mirotsaka ho ben'ny tanàna manerina ny nosy fa manana mission izy ireo ny voalohany ny anentana ny olom-pirenena rehetra manerina ny nosy ifidy andatsabato ho an'ny olona izay tena vonina anohitra nyty fitondrana ny rajoela ity ny faharoa iaro ny safidim-bahoaka indrindra fa ny vato narotsaky ny tsirairay ho azy ireo anjaran'ny candidat izay nirotsaka fidina no tompona andraikitra voalohany iady amin'ny fiarovana ny vato raha toka misy ny osoka sy ny alabato tsy azo ekena intsony ho ifanirisoerinaivo ny lesoka izay natao nandritra ny fifidianana 3:24 2:24 3:24 ny hoe manaiky resy tsotra izao tsy azo ekena izany manana didy lehibe ny candidat rehetra iaro ny safidim-bahoaka hatramin'ny farany ny candidat dia manana mission voalohany ampifidy faharoa iaro ny vaton'ireo olona nampifidinao ireo tia indray zany dia mitodika amin'ireo candidat tsy vitany hoe itenenao hoe kanisy fidianana tsy vitany hoe kanisy alabato tsy vitan'izay amin'ny candidat-nao dia manana responsabilité nao amin'ireo vato tsirairay narotsaka mifidy anao ireo karaha ohatra zany hitanao fa misy nanodikodina na misy ny osika dia ianao manana responsabilité hitarika sy iady iarovana ny vatony mpifidy anao dia ny mpifidy anao amin'izay fotoan'izay efa mivonina hoe izay dia anaraka anao hatrany ary iaraka iaro ny safiditsika isika fa satria zavatra nisy nandritra n'izay fotoan'izay 2013 2018 2023 tenenina foana hoe zao misy tenenina foana zao tsisy miaro le safidy avy eo fa hoe ka matahotra izay matahotra lacrymogène nanao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ihany koa ifanisoerinaivo mba ho tonga ifidy andatsabato satria maro dia maro amin'izao nefa mirorosaina manoloana ny hoe ho isy ny alabato ka tsy te andeha ifidy manentana ny vahoaka rehetra izy mba ho tonga andatsabato mba hahafahana manampy sy manosika ireo candidat izay tena mpanohitra anozongozona nyty fitondrana ny rajoela ity ho an'ny vahoaka izay mbola mirorosaina nanome toromarika ifanisoerinaivo rehefa andatsabato dia aza mandatsabato amin'ireo olona mpangalabato alatsao amin'ireo olona izay tena mpanohitra tsy miara-miasa amin'ny fitondran jolay ary azo antoka fa hovonina iaro ny vatonao ny safidinao ho ifanisoerinaivo tao amin'ny page Facebook ny olona izay tonga saina izay maheno an'izao vidéo ako zao ka tsy manaiky intsony any oma miadana izay mikika ny Madagasikara mahatonga antsika ho farany gisitra mahantra indrindra-tany dia mandehana mifidy aza vela ho an'ireo olona izay efa fantatra fa
angala-bato satria raha vovitsy ny mifidy dia mora mangala-bato fa rehefa maro mandeha mifidy dia sarosarotra manovana iny vato narotsaka iny. Voalohany indrindra mandana mifidy iza no vidiana, ny olona izay fantatrao fa tena mpanohitra no vidiana, ny olona izay fantatrao fa tsy hiara-iasa mihitsy amin'ny fitondrana tena vidiana, ny olona izay azonao antoka fa hiaro ny vatonao vidiana. Ahoana nanaovana an'izany? Mandana leviny karaha-pifidianana dia mandehana mifidy dia ambeny tsara mihitsy ny bureau de vote mandritry ny tontolo ny andro dia ambeny ny fanisambato amin'ny hariva raisy daholo izay zavatra rehetra anomalia ao dia efa miomana ihany koa isika rehetrarehetra hiady. Ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany, aza adino misabone sy manisy gemany videontsika amin'ny manaraka indray.